Ireo tanàna amin'ny faritry Sava amin'ny tapany avaratry Madagasikara iny no nandalova ny candidat Marc Ravalomanana androany. Sady mandray ny etaetana roapolona ny candidat mitondra ny laharana 520 no mampafantatra ny olon-drehetra ny vina hoentiny manarina Madagasikara. Omaly tao amin'ny tanàna ny Antsoy tamin'ny tapany avaratra Andrefanosiny ihany koa dia nitondra fanazavana misimisy kokoa no mazana paikady ho fanarenana ny firenen'izany Andriamatoa Marc Ravalomanana. Fanamorana ny fahazahoana famatsimbola io ny tena manahirana ny olona eno tsara mbo misy tanorana vita fianarana miverina tia tanindrazana miverina eto amin'ny Aitatsy tsy mahita vola mbo entina demarena anamora sy anafaingana zany tsika fametrahana tontolo manampy ny famoronana asa reo tanora mijery areo nareo mijery areo raha misy orinasa eto misy usine miasa isan'andro tsy mipetrapetraka tombo azy volany ampelantanana reo olona tsy maintsy vitatsika zany ainy dady zany. Ampatsiahivina fa raha ho an'ity andro fahadimy ho an'ny fampelezan-kevitra ity dia ny tanàna ny Sambava, Mboangobe, Antala, Mahafinaritra, Anoviala, Andapa, Doany, Nivotra ary Voemara no antsidian'ny candidat Marc Ravalomanana.